Mitohatra ny fiara-miasa amin'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana sinoa. Isy indrindra ny atrikasa ny arahan'ny fitondram-panjakana sy ny fikambanana sinoa izay natao tetsy Ivato androany ijerena indrindra ny fiara-miasa izay azo iarahana eo amin'ny firenena rotonda. Nisy ny dinikasa ny raha ny fanjakana malagasy nahitana ministra maromaro avy ao amin'ny gouvernement sy ny association du peuple chinois pour l'amitié tetsy amin'ny centre de conférence internationale tetsy Ivato ny maraina teo. Fiaraha-midinika mikasika ireo fandaran'asa maro mahasahana fananganana foto-drafitr'asa tafiditra ao anatin'ilay route de la soie izay napetraky ny firenena sinoa aty Afrika. Mitetina folo lavitrisa dolara ny famatsim-bola natokany firenena sinoa ho an'ny Afrika mikasika io tetikasa route de la soie io. Tokony isitraka izany isika raha ny fanazavana noentin'ny ministra Narson Rafidimanana androany fa mila kosa nefa fanolorana tetikasa mazava any amin'ny fanjakana sinoa. Manatsara ny fiara-miasa miaraka amin'ny fanjakana sinoa indrindra amin'ny fametrahan'ny président Xi Jinping ni la route de la soie. Oui, une route, une ceinture. Oui, tsy vitan'ny fanamboarana eo ihany fametrahana zany infrastructure fametrahana zany lalana zany fa ihany koa hoe ahoana ny fomba fandraisan'ny ny vahoaka anakory zany hoe ny peuple ny sinoa sy ny peuple gasy zany association sinoa africain dia tonga aty miaraka amin'ireo jeune sady jeune moa ny mpandraharaha sinoa hoe ahoana ny fomba ifampirarahana iara-iasa amin'ny malagasy fametrahana ny infrastructure eto amintsika. Maro sehatra tokony azo kandranina amin'izao fiara-miasa amin'ny sinoa izao raha ny fanazavana voaray teny an-toerana androany. Ny foto-drafitr'asa goavana toy ny fantarana serana tsambo, ny fantarana ireo lalana miazo ireny serana tsambo ireny no tena tokony masona hoy ny ministra misahana ny asa vaventy.